Ny mahasombavaboaka ny Madagasikara no voalohany indrindra no ijoroana sy andraisana anjara amin'izao raharaha pirenena izao, satria firenena no jerena ao anatin'izao izay mahasoa ny vahoaka. Ka ao anatin'izay tsy misy sombavambahoaka na loko raha ny firenena no jerena. Izay na tonga tenanay nanatrika an'izao dinika santatra savaranandro izao, ka dia mankasitraka sahady ampitao amin'ny ramatoa-minisitra mpanjakana misahana ny fanavaozana ao anivon'ny fiadidiany repoblika ny fanavaozana ny amin'ny fanomezana ny fanasana sy ny fantanterahana an'izao hetsika izao. Raha ny fahazahoana azy raha atao hoe ao atokantrano dinidinika ny mpianakavy satria firenena raika ihany mifandinika zany raha aman-dretsy ny zanaka hoe ina reny laoka atao, traka voanjo ve sa asina hena, atao ritra sa atao rony, akory ny fandrahoana azy, satria mbola dinika santatra zany, satria mbola tsy tena hoe misoroso amin'izay concertation zay raha tena hoe nandray ny famelabelarana teo. Rehefa tonga amin'ny kion-dalana takizao, fantatritsika fa fitakiana ara-sosialy, revendication sociale zany no nahatonga n'izao fanovana fitondrana fanjakana izao, ary miara-manaiky isika fa raha ny sy hitsiny reny fitakiana reny, ary matoa tonga amin'izao kion-dalana zao sy fiovana zao misy lesoka mizaratra tokony hatsarana leka atao hoe misy raha asa natao ihany teo aloha fa ny mandroso miaraka zany ny zava-dehibe. Mbakomanana mbany manana ny filazana hoe tsy tokony aliliana anizaniza satria zay natao hoe misy mahasamy hafatsika rehetra aza dia mampiray atsika dia ditanitsika indrindrandrindra eto Matsiatsambony sy ny fianarantsoa. Ao anatin'izany raha mijery ny lalan-tsaina izay napetraka tao anatin'izao processus zao na zao fikaonantom-pirenena zao dia mahita zany fa mila miverina hatrany amin'ny fototra. Raha ny akabiazany rehetra zany mitovy hevitra amin'izay hoe tsy lokoina fotsiny, tsy soloina fotsiny tafo, tsy arafitra fotsiny rindrina, fa mila sahana, mila jerena hatrany amin'ny fototra zany hoe aiaby reny vato anaovana zao fototra zao, ka ny fototra ijoroan'ny firenena sy ny fanjakana dia ny lalam-panorenana. Zay zany no atao hoe fanamafisana hoe ekena zany ao anatin'izay. Rehefa dinihana zany, rehefa zarazaraina zany mety concertation mety hisy ao anatin'izao taona maromaro mifandimby zao, mety hisy concertation anankitelo. Concertation voalohany araky ny lazay ny Conseil de sécurité de la paix sy ny SADC sy ny Union africaine dia hoe amin'ny mangataka zany ny firenena malagasy, ny gouvernementa malagasy izay tarihany filohan'ny fanavaozana hoe mba hisy an'izany fifampiresahana ahafahany rehetra mandray andraikitra, mandray anjara dialogue national inclusif. Ao anatin'izany ihany koa ny SADC sy Union africaine zany dia nilaza hoe tokony mandray anjara avokoa ny rehetra ary tokony mametraka fepetra ny rehetra ny firenena sy ny fanjakana ahafahan'ireo na ireo exilé politika aza mandray anjara ao anatin'izany fanatsarana sy fikaonan-doha izany. Fa ity le mety le hoe tokony rosoana amin'ny resaka concertation mitokana mihitsy dia miteny ny SADC hoe tokony misy projet de feuille de route inclusif izay ho apetraka eo anivon'ny SADC amin'ny 28 février 2026. Zay zany anankiray. Ny feuille de route moa fantatritsika fa araky nefa ny haitsika hatramin'izay pacte politique zany io. Pacte politique io zany dia hoe mametraka ny hoe izaby nandray anjara ahoana ny tetiandro, hisy fifidianana, hisy constitution vaovao, hanao référendum, hatramin'ny vinany anaovana azy sy ny sisa sy ny sisa. Zay zany le feuille de route inclusif ny 28 février izay angatahany izy ireo, ary mangataka ary izy ireo hoe hisy mise à jour ho atao mois de mai, mois d'août, mois de novembre 2026. Dikan'izay zany tsika dia efa mahita hoe tsy ho vita vetivety zany ty concertation.
ny concertation voalohany izay mety ho ao anatiny faharoa zany dia ny concertation mahakasika ny lalam-panorenana satria fantatritsika fa na ny fanaovana aretena décret na lalàna dia mila légitime mila fakakevitra eny anivon'ny vahoaka dia eo zany tsika no mijery hoe inona zany ny tena saropady, inona ny tena masina, inona ny tena zava-dehibe, inona ny tsy azo andeferana, inona ny tokony fototra hijoron'ny fanjakana tokony apetraka atsika ao mba tsy ampitaritaka atsika manko ao anatin'ny fanaovana ny concertation nationale. Dia zay zavatra mety tokony ho ampidirina ao anatin'ny constitution zany zay tena manandanja sarobidy sy masina sy lehibe indrindra no jerentsika aloha mitokana mihitsy. Dia rehefa avy eo amin'izay ino no anaovana fifidianana référendum sy ny sisa. Ohatra hoe anisa mitovy hevitra maro misy recherche fikarohana efa natao hoe anisany mahasamihafa ny firenena malagasy dia ny fokonolona sa tsy miteny hoe fokotany fa ny fokonolona dia hoe tokony miangy amin'ny fokonolona zany mena fahefana bebe kokoa ny fokonolona ahafahany vahoaka tena madinika mandray anjara mandray andraikitra sy manapa-kevitra zay mahakasika azy dia ny fahafahana mandamina n'izay fiasan'ny fokonolona zay sy fandrindrana fokonolona zay hoe inona ny hoetomanana mena azy, inona ny anjara andraikitra mena azy, inona ny asa mena azy. Zay zany no anisany tena hoe tena tokony ampidirina ao anatin'izany constitution zany satria araka ny voalaza teo hoe teny fampiarahana ny zava-dehibe ary ny fokonolona efa mampolo taona manjato taona maro ny fokonolona ny ainatsika fa ireo mpanjanatany no nanovany zany. Volana moa zay ny fanatanterahana ny atao hoe fandraisana fitondrana tao arinan'izay fiovan'ireo mpitondra zay ny filoha-mpanjakana misahana ny fanavaozana moa zany miaraka amin'izy efatra amin'ny rahalahy au conseiller zany nampanolotsaina avo ny fanavaozana no manatanteraka azy misy gouvernemanta ihany koa vaovao izay taritina Andriamatoa Prime Ministre ny be gouvernemanta rehefa nanendry ny gouvernemanta amin'ny alalan'ireo solombavam-bahoaka Andriamatoa filoha-mpanjakana amisana ny fanavaozana dia nilaza izy fa roa volana no fepitoana mena azy ireo ary Andriamatoa filoha mihitsy no teny hoe isy ny atao hoe tombana ny asa vita ka itsika tony vahoaka malagasy rehetra mahita ny fitondrana zany fanjakana zany ny fitantanana ny raharam-panjakana sy ny fanasoavana ny vahoaka fa dia miandry zany tsika ny tombana avy amin'ny filoha-mpanjakana satria matoa mipetraka amin'ny maha-filoha-mpanjakana mitatana ny firenena dia ho an'ny vahoaka dia miandry an'izay tombana zay zany tsika zao. Radio Université Fianarantsoa 91.4 FM.